fa mifanindran-dalana amin'ny fankalazana ny herinandro ny vondrona Europeana ny fanamariana ihany koa ny herinandro ny horonan-tsary Europeana nosokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly ariva tetsy amin'ny lapantanana Analakely ny hetsika ny 12 volana Meo avy zao moa vao hikatona ity fanamariana goavana ity. Tato-baovao. Taoriny ny fampisehoana izay nataon'ny Bloco Malagasy dia ny fandefasana ny horonan-tsary mihetsika malaso novokarin'i René Fulgence Tovindrainy no nanamarika ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny herinandro ny horonan-tsary Europeana. Tsy ny horonan-tsary vahiny ihany moa fa ny horonan-tsary malagasy ihany koa dia manana ny toerany ao anatin'izay fankalazana izay. Ny horonan-tsary malaso dia miainga amin'ny tantara marina misy any Atsimo izay anjakan'ny Asandahalo sy ny Fangalaran'ombo. Ny tanjon'ny horonan-tsary dia ny andraisan'ny tsirairay andraikitra mba hiadiana amin'izay tsy fandriampahalemana any Atsimo izay. Ny malaso andininy faharoa zany no izay avoakanay tsy ho ela amin'ny 20 ny volana Jona manerana Madagasikara, izay iteneniko teo zay efa voalazako teo hoe ny nanatosana azy tsy mora, ny volalany indrindrandrindra fa tsy teto toerana nanaovana azy fa miala eto toerana dia efa ivoaka amin'ny DVD zany ny malaso faharoa izay tohiny tanteraka ny fanohy amin'io film eo, zany hoe ianao izay mijery ny film eo zany dia tsy maintsy te hijery iny ihany koa anao ny malaso telo zany raha fijeriko azy. Ny lehibe ny masivony vondrona Europeana Andriamatoa Antonio Sanchez Benedito Gaspar dia nanantitrantitra fa natao ihany koa mba hanasongadinana ireo soatoavina iombonana eo amin'ny vondrona Europeana sy Madagasikara ny fanamariana ny herinandro ny vondrona Europeana ary etsika masy no entina hanamariana izany.